Faly miarabantsika ny tokantrano manaraka ny fandarana zo sy andraikitry ny olom-pirenena. Vo avy nankalaza ny fa 7 taona nahazoana ny fahaleovantena ny malagasy efatrandro lasa izay. Nafinaritra ny fikarakarana izany fety izany ary nakotrokotroka tokoa ny fanomanana sy ny fanatanterahana ny fety. Fa tsara tsy ahivona hoe nandritra an'izay fa 7 taona nahazoana ny fahaleovantena izay ny lan'ny malagasy teo ambanin'ny zioga ny fanjanahana. Manahoana ny zo ny malagasy, manahoana ny fipetrahana izany hoe zo ny olom-pirenena malagasy izany raha ny zava-misy ankehitriny no jerevana. Raha araky ny fanadihadiana dia voasikajy ho isan'ny firenena mahantra indrindra maneran-tany i Madagasikara satria 7.7 isanjaton'ny malagasy no miaina ao anatin'izany fahantrana izany. Izany hoe olona 2 amin'ny 3 no mahantra. Noho izany fahantrana izany dia ambanin'ny fahefambidin'ny malagasy, mahantra ny malagasy, sahirana malagasy ka lasa tsy afaka mitsabo-teny izy raha marary. Sahirana ny ankohonana malagasy izany hoe mampiana-janaka izany, maro ny zazabady noho izany. Betsaka ihany koa ny malagasy no tsy manana asa ary ireo manana asa ary dia tsy mahazo an'ilay karamasahazy araka mahaolona karamasahaza mba hivelomana, mba hananana izany hoe trano sahaza izany, trano araka ny tokony ho izy sy mifanaraka amin'ny mahaolona izany. Ka io indrindra ny hoe inona no antony izany, inona no olana mahatonga izany fahantrana, mahatonga izany hoe zo amin'ny maha-olom-pirenena malagasy tsy tafapetraka izany. Ho arahintsika ny mahakasika izany. Ny hevitro manokana aloha zany ny tsy mety mahatanteraka amin'ny ankehitriny fotoana itenenana izao ny zon'olombelona eto Madagasikara dia ataoko hoe foto-kevitra anankiray lehibe ny amin'ny atao hoe fitantanam-panjakana mihitsy. Izay ny fotony satria na ny mpitantana, ny akamaroan'ny mpitantam-panjakana zany dia tsy mahafantatra fa anatanteraka zon'olombelona anie no antony mahatonga azy eo amin'izany fitondrana izany. Nomena ireo mpitantam-panjakan'ireo zany ny fahefana hitantana ny harem-pirenena rehetra mba ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay avy misitraka izany harem-pirenena izany. Raha tambola tsy nisy ny fanjakana dia izay le hoe adiny besandry, zay besandry zany no mahazo an'izay entiny mamelona ny tenany sy mamelona ny ankohonany izay. Fa ny antony ametrahana ny fanjakana dia indrindra andrindra ny fitsinjarana an'ireny loharano-karena na hoe fitaovana ahafahany tsirairay mamelona ny tenany, mamelona ny ankohonany, mamelona ny fiarahamonina misy azy amin'ny fampiasana an'ireny loharano-karena samihafa ireny zany. Izay no antony isiny ny fitantanam-panjakana. Na ny mpitantam-panjakana na ny olom-pirenena matetika dia feo sendra reny eny fotsiny amin'izany zon'olombelona izany. Dia toa lamody aza indraindray ny zon'olombelona fa tsy hoe izay anie no fototra isiny ny fitondram-panjakana sy fitantanam-panjakana ary ao anatin'ny constitution antsika moa zany na lalam-panorenantsika dia rehefa antaniana hoe firy amin'ny malagasy no namaky lalam-panorenana ka mahalala fa ao amin'ny lohateny faharoa ao ange dia io zon'olombelona io no anaovana teny tena mivelatra ary tokony ho takiana. Dia izay no tena antony zany hoe tsy haitsika ny lalam-panorenana izay ifampifehezan'ny mpitondra sy ny entina. Dia mila zany fanabeazana, mila fampahafantarana, mila tena fandraisana n'izany hoe tahataky ny ahoana tsara ny tena tokony ho fiodin'ny fitondram-panjakana sy ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena. Fa tsy mandeha tokana io fa zoa misy andraikitra zany. Dia raha tsy tafapetraka tsara ny zo sy ny andraikitra dia tsy androso mihitsy tsika zany amin'ny fivoarana izay andrandraitsika. Ny traikefa-piainana moa zany dia arakaraka izay lalovana teny
dia izy tomana zay mety ho fahendrena zany amin'ny zavatra ny vakivakiana rehefa avy nitantana ny Sofitrans nandritry ny 4 taona ny tenako tany aloha tany dia nisehatra tanteraka teo anivon'ny fiarahamon'ny pirenena misahana ny zon'olombelona ary tao anatin'izany indrindra no nahatonga io tafiditra ihany koa teo anivon'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy ankehitriny aho zany dia marina fa tale général ny Sofitrans fa mialohan'izay aho dia filoha mpanorona ny rotry ny olo-pirenena ho an'ny fandraisana andraikitra sy filoha-panampy eo anivon'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy raha atao ndray mitompo maso dia toa tsisy ifandraisana zany rehetra zany kanefa dia izao ny sehampiarina no sehatra tena tokony ho ampiarana ny zon'olombelona sy ny toe-tsaina rehetra zany amin'izany fiarina izany mba mikarana bebe kokoa ka ny toe-tsaina ny mpiasana tsy toe-tsain'ny olona mpikarama fa toe-tsain'ny olona mamokatra ho an'ny fiarahamonina satria ilain'ny fiarahamonina ary amin'ny fotoana tsy ilain'ny fiarahamonina ny vokatra vokarinao dia tsisy vola zany aho tafiditra aminao ary tsy hisy fivelomana ho anao noho izany rariny sy nihitsiny raha ny eo amin'ny sehampiarina zany ahafehany zany zon'olombelona izany eo indray ny amin'ny resaka fikambanan'ny mpikabary malagasy na hoe kabary malagasy ireo no anisan'ny mpanorona tokantrano ankoatra ny any amin'ny commune sy ny any anivon'ny fiangonana zay le mahazaka telo olana eo anivon'ny fianakaviana raha te hanana taranakavanina sika zany dia any amin'ny fanorenana tokantrano no tsy maintsy atao tsara fototra noho izany ny mpivady rehetra vao manorina tokantrano dia tokony ahafehany zon'olombelona ka ny kendrena zany dia ny hidiran'ny fanapareana ny zon'olombelona eo anivon'ny kabary malagasy ka mba ho mpitondra izany tenyny fanapareana ny zon'olombelona zany ireo mpikabary malagasy zay tsy maintsy arafitra ihany koa amin'ny rafi-pisainana malagasy na hoe fotom-pisainana malagasy mba ho ielantsika ilay hoe tokantrano fiafiana fa ny tokantrano ny tena tokony ho sehitry ny fahasambarana satria ao no izarana ny fitiavana dia zay no antony zany nahatonga n'ireo hoe mitambatra ny fipima sy ny sofimiray zon'olombelona hiaraka anaparika zany zany zon'olombelona zany amin'ny sehatra manandrify azy izay tompoko no mahatonga an'ireo hiara-dalana amin'ny fanambarana iraisam-pirenena mahakasika ny zon'olombelona andiny fa 5 dia milaza mazava mihitsy fa zo amin'ny maha olona mihitsiny ny manana izany hoe fiainana farim-piainana antonony sy ampy zany hoe fa nitsakitsahana tsotro zao ny zoma olona ny famelana olona anankiray miaina ao anaty fantrana miaina ao anaty fiainana tsy rariny tsy sahaza amin'ny maha olona izay hitatsika eny amin'ny fiarahamonina misy atsika olona tsy manana trano ialofana olona matory eny an-dalambe olona tsy manana rano ampiasaina ao atokantrano rano madio tokony ampiasaina amin'ny fiainana eo amin'ny andavanandrom-piainana mbola zo amin'ny maha olona ihany koa ny fanampiana ny olona anankiray afaka mitsabo tena afaka mampianatra ny zanany afaka manana an'izany hoe trano finenana sahaza sy mendrika izany ny tiako hiaviana dia hoe manana didy sy manana andraikitra ny fanjakana sy ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ny firenentsika anova izany zavatra fahita izany zavatra tsy mety tsy azo ekena nefa fahita eny amin'ny fiarahamonina misy atsika tsy fangatahana no atao satria resaka zo no takiana zany zo zany dia tokony omena tokony hositrahany olom-pirenena tsirairay ka zany dia tsy mitaky hoe satria manana asa izy na tsy manana na manam-bola izy na tsy manana ka hoe tsy afaka ny ampiana-janaka tsy afaka ny hitsabo tena tsy misy ifandraisan'izany mihitsy fa zo ny afaka mitsabo tena zo
ny ankizy malagasy rehetra ny tokony hianatra any an-tsekoly rehefa mafeny taona izy ao amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny zaza sy ny ankizy no ahitantsika an'izany a andiny fa 7 ao amin'ny fizozaza zany tokony ho maimaim-poana ny fianarana ny fanabeazana misy eto amin'ny firenentsika indrindrindra fa farafaratsiny a ny amin'ny fanabeazana fotra ary tsy maintsy arahan'ny ankizy malagasy rehetra tsy misy ekinany mihitsy zany hoe raha tsy manambola ny ray aman-dreny dia tsy tokony mianatra ny zanaka na raha manambola ny ray aman-dreny dia izay vao afaka mianatra ny zanany tsy misy ifandraisany mihitsy ho ia fa na manambola na tsy manambola didina mihitsy ny ianarany zaza malagasy rehetra satria zon'ny zaza izany a zon'ny ankizy izany a ary tokony ho ataony fanjakana vaindondrara ny siny zany fianarana maimaim-poana izany fanabeazana maimaim-poana izany a farafaratsiny eny a fanabeazana fotra satria iakina fampandrosoana malagasy iakina ny noavin'ny zaza malagasy a sy ny taranaka mandimby rehetra. Ny olona rehetra na lahy na vavy na zaza na tanora na olon-dehibe dia samy mananjoa iaina sy hitafy azo fahalalana azo fitsaboana anatsafidy ary koa isotro rano madio sy ny sisa araka izay tandrify azy koa ny fanajana izany zon'olombelona izany no mandy iarovana ny firenena mba tsy hoany amin'ny fanjakany baroa ary koa anana ny tsirairay avy loharano mpahasambarana indrindraindrindra fa ao anaty tokatrano rolahy fanjakany midivaly miara-minday miara-miaritry amin'ny son'ny horaty fa zay ny mametraky ny lamim-piaigna amin'ny tokatrano amin'ny alalan'ny fanantanterahany zon'olombelo ka ahazahoa fahasambarana. Aza atao kely tsy mamametry razanantsika fa tsy natao amelona izy ireny fa natao velontsika ka atsipiko ny tady ny atandrokolomby atsipiko ny teny ao am-polongendry ho raisy ny mahalala. Ny tanora dia mananjoa asa nefa ny asa sisa satria sy voyage iazon'olombelona ihany ka dila very foagna mbola velona karavalala voatango ary koa vesatra ho andreny amalesy ny firesam-bony raha refa nefa mikibo mialoalo ny fagnahy ka dila magnanoano foa satria eny raha rehetra ny tegniny maso dia tena eo azy sy ananany abisay ny kibo nefa sy mba lamosiny ny sinesy sy mba vasy ka ihany miteraka sapapagnahy sy toesegna rasy raha manafilay ohatra dila mivarina mafinanana raha madomely fagnanala ary mety afaratra ny faminan'olona se ny alambiavy ndraiky dila mivarina famarotan-tegna amin'ny egny mba karahalambolany sapomoka ihany sitrane vaiagna mesika. Tokatrano magnatanteraka ny zon'olombelogno tokatrano magnatanteraka siman'olombelogno loharano mpanjariagna loharano-pahasambarana lereo hoe ka andreky vatategnany lereo hagnamia firarian-tsoa amin'ny taranakatsika jiaby lereo hoe mba hagnaraka meva zaka ny koragniny avatsika tamitsika teo lereo hoe meva ny fagnajagna ny zon'olombelogno lereo tsara ny fagnajagna ny zon'olombelogno lereo. Rary no an'ny malagasy ny anajanany zony sy ametrahana izany hoe zo mahaolona izany a eto amin'ny firenentsika ataoko angambany fa tsy misy zavatra sarobidy sy tsara indrindra atolotra ho an'ny vahoaka malagasy ankoatran'izany hoe fanajana ny zo mahaolona izany satria ny fanajana ny zo mahaolona dia fieverana ilay olombelona fosaina vatana fanahy fieverana mihitsy ny marary an'le olombelona anankiray ka izay no anetanako ny tompony andraikitra maefa rehetra eto amin'ny firenena raha misy ny ady tsara indrindra tokony ho atao eto amin'ity firenena ity dia ny ady ametrahana izany zon'olombelona izany zo mahaolona izany a eto Madagasikara. Mankasitraka anao ny tokatrano nanaraka izao fandarana izao indray tamin'ity anio ity mametraka ny veloma mandram-pioana ho anao ny tenako a ary manome fotoana ho anao ao amin'ny heriny a toy izao indray veloma tompoko.